Salame! Tsy isan'andro ahako no afaka mahandro ohatr'izay, indrindra fa rehefa misy zaza ato an-trano fa androany zany afaka satria tsy ato ilay zanako any amin'ny ray aman-dreniny vadiko izy dia izay zany no antony ahafahako mahandro androany. Mandro ihany ahako fa amin'ny alina fa androany zany mandro amaraina. Nisy fotoana izay ahako resaka momba ny dentifrice ilay izy fa tsy colgate. Hoe inona ny colgate ampiasain-driky nefa colgate nge marque ry zareo. Ohatrany inona ny cipe dadon ampiasain-driky, inona ny colgate ampiasain-driky mitovy ihany izay fa dentifrice no anarany. Naositra aloha ilay izy satria ampiasa borosy ahako fa raha ohatra ka tanana fotsiny ampiasaina dia tonga dia manao an'ilay boribory. Ity ilay borosy simba dia ilay borosy sisa no azoko ampiasaina. Somary mifakofaka ilay molotro dia aloha asorina mihitsy aloha izay eo. Ity ilay boaty a. Tsy tanana fasiana perasity matetika mila ampiasaina amin'ilay manisy an'ilay produit ambany maso satria no malefaka indrindra. Iny ny tananao malefaka indrindra zany ratsan-tananao malefaka indrindra. Da amin'izay ry solakanjo. Tsy mamboatra fandriana akory a. Ihany tompoko ataony vadika mihitsy ilay izy dia amin'izay rehefa ampiakarina dia ity no hita. Ohatrany tsy te hahita fotsy sy mainty androany fa aloha atao maintimainty. Aloha atao maintimainty fotsiny ny ivelany.
be ty za tsy dia tena tsy dia hoe misakafo maraina firy fa matetika rano sy voasary makirana moa sahina rehefa mafimafy ilay izy rano sy zay no ampisotroko fa androany zany mba hanao smoothie satria mbola lavalava ihany ny androntsika androany eo amin'ny namako rehefa avy eo andeha hijery cinéma zay andeha hijery movie dia mila mamita raharaha aloha efa hoasotro ty sadin-doha ty fahazamanahy manina moa tsy dia manam-potoana hijerena email sy ny sisako satria araka ny lazaiko hoe somary lavalava ihany androntsika androany vao mividy an'ity vaovao ty omaly le vadiko fa reto ihany le produit fampiasako efa nasehoko anareo tamin'ny vidéo tamin'ny herinandro roa herinandro sa tamin'ny herinandro dia soritra zany le volo efa somary mainamaina io tsy tena hoe maina be akory fa tsy mando be ihany koa dia izay voasina le dia manina moa tsy andrasana ho maina koa le volo voasina le produit satria manjary tsy manam-potoana le izy hitrohana ilay produit avelako amin'ny description ihany le produit asehoko anareo raha ohatra ka fa manasa anareo hoe hijery an'izay vidéo zay ataoko amin'ny ataoko vibreur foana ataoko mivibre foana telefonako fa nanomboka omaly nanomboka tamin'ity volana mars tya dia tsy nataoko mivibre intsony dia ohatrany hafahafa be maheno an'le telefona maneno dia manina koa moa 3 mars androany fa tsy fahaefatra ny volana mars fa rapity zany ny tena fetiko fa androany any afaka maneho anareo an'ny androko androany rapity indray any amin'ny chaîne de vlog any amin'ny vlog koa anareo no afaka manaraka ana dia androany hariva ihany koa za koa andeha mivantana ao amin'ny Facebook hiomana amin'ny alina dia rehefa voaoko ilay izy misy an'iny dia zay vao manao an'ity indray vaovao ilay izy dia mbola misy sarony ato mahafinaritra be zany fa dia fantatra hoe vaovao ny voloko maina fa tena mora grabe ihany koa dia tsy mahazo asiana produit betsaka loatra zay no antony tsy dia anasiako produit betsaka loatra ny voloko ny lohamboloko eto foana zany asiako produit voalohany satria io zany somary ololo be zany voloko io dia zay ny antony
tsy maintsy eto manao maquillage satria eto misy vazavana fa somary maizimaizina ery amin'ny coiffeuse ery amin'ny vanitiako ery dia tsy maintsy eto ako aloha manao maquillage sady tsy maintsy mandroaka volomaso androany fa mampimenatr'olona le volomaso amin'ny 12 sy 17 zao fa mila miomana zao satria amiray le namako no avy. Volomaso ny atao voaloha ohatra ny Maybelline Master Contour ty. Solo asina primer vetivety ty primer ty avy amin'ny Smashbox full finish primer water ty ny pauziny jerevy any description fa ataoko ambany eo daholo ny rehetra. Zao ny atao rehefa maiky zao maquillage atao rehefa maiky. Sady matetika rehefa mampiasa concealer nanaovana base tsy maintsy asina poudre eo amboniny na zavatra somary fotsifotsy zay vao asinao ny maquillage anao na ny manjamasonao zany satria zay no mampitazotazona anazy bebe kokoa. Ohatra ny hoe fond de teint ihany tsy maintsy asina poudre eo amboniny raha ohatra ka tiana haharitra le izy. Bon, hiditra amin'ny fond de teint aloha za satria efa maina le toka angekaingana fotsiny ty dia tonga dia ataoko amin'ny tanana. Isan'andro aho manisy concealer amin'ny maso ambany maso fa mba hoe fetiko zany androany dia mba zay tsy na ny antony aonako amin'ilay namako androany satria tsy afaka mionjy rapitso dia zay antony mba atao tsaratsara kokoa ny maquillage. ELF brush no ampiasaiko dia ity Maybelline Stay Matte. Diova borosy fotsiny fa le poudre ity no ampiasaiko. Mety mihitsy ny anaovana ny teboteboka an'ilay poudre ohatra izao satria somary mbola manta le fond de teint eo ambany fa tsy manana fotoana hiandrasana an'ilay izy. Sao va mba olombelona za mahasamihafa an'ilay ilay hoe atao vidéo sérieux sy le hoe andro iray amin'ny fiainako mba afaka miresaka ohatrany hoe mivantana ihany tsika fa nareo fotsiny tsy mamaly anahy. No ihany koa mahita zavatra hafa amin'ny fiainako nareo no ny hoe resaka maquillage rery ihany ohatra hoe manary fako zao. Za tsy dia manary fako matetika fa mivadiko mpanary fako fa bon tsy ato an-trano izy fa miasa lava dia sitsika mangirangirana ny eo amin'ny maso, sika mangirangirana volamena mangirangirana ka ny tanana tsy ampy fotoana intsony ahako, tsy ampy fotoana.
tsy haiko foana reto le tonton Jess. Tsy haiko hoe maninona nefa tsy nenoko hatramin'ny farany akory, tsy mbola henoko hatramin'ny farany zay io fa tamin'ny pasapa fotsiny ny henoko. Dia ohatrany tsy haiko hoe maninona fa tsy haiko foana indrindra fa i Christian kely mihira anazy tonton Jess. Maninona. Ny afinaritra kely anazany ny zanako raha iteny hira teny malagasy. Mato azy ilay caméra. Rehefa mafana izy dia manao an'izay. Misy fahasamihafana be mihitsy ireo manao mascara io. Ka andeha ambony boatra volo vetivety fotsiny ako. Mipetraka anareo mijery vidéo zay. Raha ohatra ka nahafinaritra anareo ilay vidéo dia aza adina manome j'aime anazy na pouce en l'air. Manampy ana be dia be tokoa zay mba ahafantarako hoe tianareo ity karazana vidéo ity. Dia aza adina ihany koa ny misabone amin'ny chaîne. Cliquez eto amin'ny tarehiko boribory eto ahafahanao manao an'izay fa dia manampy ana be dia be tokoa izany. Dia raha ohatra ka tianareo no mijery ny vlog fiainako isan'andro dia eto izay vidéo zay. Dia eto indray kosa ny vidéo manaraka.